niditra tamin'ny andro faharoa zany ny fanadinam-panjakana BBC tamin'ity androndroany ity anomboka ny alatsanainy fa 4 ny volana aogositra ny fampidirana ny naoty ao anaty solosaina ho an'ny eo anivon'ny fara-padiadipam-pianarana Antananarivo renivohitra mazava ho azy zany efa nanomboka ny fitsarana ireo lazadina na ihany koa ireo kopian'ny mpianatra efa vita ny nanatanterahana azy. Vita amin'ny faran'ity herinandro ity farafatarany fitsarana ny kopim-panadinana eo anivony ireo fompanadinana miisa 7 atao anatin'ny fiara-padiadipam-pianarana Antananarivo renivohitra. Omaly hariva no efa natomboka ny fitsarana ny kopim-panadinana ho an'ny taranja malagasy. Ny fitsarana ny kopim-panadinana moa dia fantatra fa atomboka isaky ny farana ny lazahadina isaky ny taranja izay efa natrehan'ireo mpiadana. Toeram-piadinana an-tsoratra moa zany no anaovantsika ny fanadinana teo dia aorinan'ny fanadinana dia alefa ny amin'ny centre de correction zany ny kopian'ny mpiadana rehetrarehetra dia miroso amin'ny correction avy hatrany ny tsara amin'ny ankapobeny vao nandeha vita fotsiny aza ny lazadina voalohany dia misy marque amin'ireo correcteur nefa nanomboka tsara zany dia mitohy zany zao ny fitsarana every no vita amin'ny faraparany herinandro ity zany zay fitsarana zay dia amin'ny alatsinainy 4 août zany no manao transcription ny foibe mpiadinana rehetra misy centre de correction anaky 7 moa zany dia samy mitondra n'ilay feuille de copie an'ny zaza daholo zany ireo centre 7 ireo. Mpitsara misy 9.9 no miara-misalama fitsarana ny kopim-panadinana ary transcripteur misy 9.9 kosa no isana ny fampidirana naoty anaty solosaina mandritra ny transcription izay atomboka amin'ny alatsinainy 4 aogositra ho avy izao. Hatreto tsy nisy ny olana goavana nanaovana tatitra teo anivon'ny fiara-padiadipam-pianarana Antananarivo renivohitra. Zotra tsara zany ny fanadinana hatreto nanomboka tamin'ny alatsinaina dia mifarana amin'ny alakamisy ho avy izao. Ny andro faharoa andro talata androany maraina manao matematika, ny hariva manao français mpiadana, ny alarobia maraina manao histo géo sy ny éducation civique ary ny hariva manao physique chimie. Izay zany ny fandehan'ny amin'ny ankapobeny fa ny alakamisy ireo option A sy ilay candidat étranger zany mbola miverina manao taranja littéraire. Saivina afa miisa 7.7 sy 5 ireo mpiadana voasoratra anarana miatrika ny BEPC atao anatin'ity fiara-padiadipam-pianarana Antananarivo renivohitra ity izay mitsinjara fompanadinana misy 9.3. Tsy mbola voafaritra moa ny fotoana ivoahany valim-panadinana fa raha ny vinavina dia herinandro aoriana ny fanombohana ny fampidirana naoty anaty solosaina no mivoaka izany amin'ny ankapobeny.